Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao miala tsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Dia amin'ny vivana lehibe indray ary lasany vamalany ny antsika amin'izao fotoana izao fa ny bendrainy tena komena aminao eto androany ary dia manana fiadanana tompo ao amintsika tsirairay avy izay tratrantso eto amin'ity androany ity izay mahafohy fotoana mifidy hiaraka aminay anatin'izao fandarana izao indray fampahireto anatin'ity fandarantsika vavaka fiambenana izay rahano amin'ny fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny kombozay maresy dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mily fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Dia tahian Jesosy daholo ary tsika rehetrarehetra ary matoky sy mily koa fa raha androany ianao vao tonga eto miaraka aminay dia sady teteny aminao ihany hoe tsika sendrasendra koa izao fahatongavanao eto izao fa tena efa misy zavatra voalahatra Andriamanitra ao anatin'izao. Teteny aminao Andriamanitra, mety misy hafatra tiany mba horenao ary mety mba eto amin'ity fandarana ity mety hainonao an'izany. Naizany toerana misy anao dia fantaro fa mitsinjo anao mason'Andriamanitra ary miara-miasa ny zavatra rehetra soa izay ity azy. Halleluja. Ka dia maritatra amin'ny farany isika tsirairay avy. Ny tompo raha nabavokadaka izay niditra voalohany teto androany atsika moa izay rehetra niditra voalohany eto dia mahazo tsodrano foana. Halleluja. Ka raha nabavokadaka sy nareo rehetrarehetra any Koweïty, Arabia Saoudite, any Chine ary any Madagasikara dia miara-mahazo an'ity tsodrano tsara be an'i Josefa. Tsodrano izay nomeny Jakoba an'i Josefa any amin'ny Genesisy 5:20 andininy 2:20 hatramin'ny 5:20. Tsodrano lava be izy ity. Ka dia raha eso tsara eno tsara ary raha nabavokadaka sy nareo any Koweïty, Arabia Saoudite, Chine ary any Madagasikara. Genesisy 49:22-26. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Josefa dia sampana mahavokatra, sampana mahavokatra eo amin'ny ilan'ny doharano. Ny rantsa ny mananika mihoatra ny fefy. Nampahory azy ny mpitifitra dia nitifitra azy tanenjika azy kanefa mateza hery ny tsipikany. Ary mailamailaka ny samby tanany avy amin'ny tanan'ilay maherin'i Jakoba dia avy amin'ilay mpiandry izay vatolampy ny Israely. Avy amin'ny Andriamanitra ny rainao izy ka izy hamonjy anao. Avy amin'ny tsitoa ka izy hitananao. Dia fitahiana avy amin'ny lanitra any ambony sy fitahiana avy amin'ny lalina izay mamitsaka any ambany ary fitahiana avy amin'ny nono sy ny kio. Ny tsodrano ny rainao dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra amin'ny tendrombohitra fahagola. Eo andohan'i Josefa izany dia eo an-tampon-dohan'ilay nalaza tamin'ny rahalainy. Halleluja. Amen. Tena tsara be izany tsodrano izany ry havana. Genesisy 5:20
2 hatramin'ny 4 nitsotramin'ny ranam-bavokadaka sy na rehetrarehetra izay tokony hisitraka an'izany androany. Dia tahin'ny tompo dia raisy finaritra. Zay ny ranam-bavokadaka moa eto France, Razanaso Sylvie, Arabie Saoudite, tonga soa, Côte Léonie, Koweït, tonga soa koa i Marie Eulalie, Marie Rodine Marie any Koweït. Dia tahin'ny tompo Zamina Camaradin Jesosy eto France, Lovritina eto France, tahin'ny Jesosy tonga soa Andoandry eto France, Bert Sava Koweït, Bartel Madagasikara. Dia ao ihany koa i Nambina Tsiry Amboaramiel eto France. Dia tahin'ny Jesosy Angelina Rodriguez Arabie Saoudite. Dia tahin'ny tompo Erika Rak eto France, artisanat de Madagasikara, Lina eto France, Marie Charline mamany any Madagasikara, Felana Rakoto eto France. Alléluia. Dia ao ihany koa i Mampionna eto France, fampiazana fitahina Antra Clarisse Madagasikara, Palaireto France, tonga soa Tina Rakoto Arzaka France, Chelina Rosemina France, Lanterina Liban, Rahalahy Alain Apostole Madagasikara, Jessica Patici France, Nambinso Macrine Koweït, Soameva France, Tojo Allemagne, Sondola Koweït, Angela Pages, Angèle Pages eto France, izy ka mba ilay amin'ny 45 mariny. Bartella efa nyteneniko teo, Tsisisona Rahalahy Alain, Mami Koweït, Marijo États-Unis, Ravakanana France, Yama Koweït, tonga soa daholo tsika menakavy. Halleluia. Faly be mahita anareo ary maniry dia maniry nareo aharitra hatramin'ny farany dia mba hifampahery mivoaka eto ianao mahery tsara. Halleluia. Atory ianao tena amin'ny fifaliana sy ny fiadanana, hiatrika ny rapitsano marina ny herinandro tena anana energie tena mahafinaritra tsy takatry ny saina ry havana malala. Tsika aloha mialohan'ny zavatra rehetra dia tsika aloha hivavaka. Tsika aloha hivavaka ametraka ny fotoana eo am-pitantanan'Andriamanitra. Dia andao aho ampandrosotsika ny anabavintsika kadaka malala. Izy no hitondratsika ao anaty vavaka fanombohana amin'ity androany ity ametraka ny fotoana eo am-pitantanan'Andriamanitra. Dia tompo ary anabavokadaka anao avy hatrany ny fitenenana. Rehetra dia tahin'i Jesosy pastera mianakavy dia ametraka n'izao fotoana antsika izao eo am-pelatanan'Andriamanitra itsika dia hiara hivavaka antsika tompo. Ry rainay be fitiavanao, mbola misaotra midera mankalaza ny anaranao izahay. Misaotra anao izahay rainay izay ny an-danitra satria mbola navahanao tamin'ny olona rehetra raha ny tantananao sy ny vimbinao izay namakivaky ity tontolon'andro ity Jesosy malala ary natratra izao ora sy fotoana izay ienoanay ny teninao izao indray Jesosy izay aonanay aminao izao Jesosy malala dia noho ny fitiavanao anay tsiraray avy izany. Tena hoe natao aza ny loza maro samihafa mety mahazo ny olona sasany Jesosy, fa izay eto kosa Jesosy malala dia navahanao tamin'izany noho ny fitiavanao anay izany Jesosy malala. Misaotra ranay izay ny an-danitra ankehitriny Jesosy malala anay dia apetraka eo am-pelatananao izao fotoana anay amin'ity hariva ity izao. Izay fotoana iarasanay aminao Jesosy alohany andeha hatorianay tsiraray avy. Ry Jesosy malala mangataka eo anatrehanao ary izay Jesosy tahinao izao ny vavaka izay ataonay eto izao, ny torotena izay hoentin'ny mpanomponao, indrindra Jesosy malala ny fampianarana izay hoentin'ny pasteranay eto. Tena hoe diditra tanteraka ao anatin'ny fonay, andresy lahatra anay tsiraray avy Jesosy tena hoe tsy ampandalovinao amin'ny sofranay foana izany Jesosy malala, fa tena hoe ampidirinao anatin'ny fonay tsiraray avy eto Jesosy. Aza velanao misy miala eto izay raha tsy mahazo ny teny mamy avy aminao Jesosy malala misaotra ranay izay ny an-danitra dia mangataka eo anatrehanao koa izay Jesosy malala. Arovy izao connexion-na izao Jesosy miasa ny devoly rehetra izay manelingelina eto Jesosy dia tena roana amin'ny anaranao Jesosy any amin'ny tany karakaina tsisy rivotra Jesosy malala, fa ny anaranao Jesosy malala kosa ny anjaka ao anatin'ity vavaka izay ataonay eto ity Jesosy malala. Dia misaotra indrindra ranay izay ny an-danitra ary mbola mangataka izay Jesosy malala. Tena hoe mety maro ny fianakavianay izay mangetaheta na reo namanay izay mangetaheta te eno izao fampianarana atao eto izao, izao teninao izay atao eto izao Jesosy, na ny vavaka izay ataonao eto izao Jesosy malala.
fa noho miatony maro samihafa zay mety hoe mahazo azy tsirairay avy ihany ianao ny mahita an'izany Jesosy tena hoe ianao ane tena hikasikazy ireo Jesosy malala tena hoe kasianao amin'ny ranao masina izy ireo fa tena iova Jesosy malala satria tena hoe efa kaiky dia kaiky tokoa ny fiavinao Jesosy dia tianay mba ho avitra ireo havanay tianay mba ho avitra ireo namanay mba tsy ho very Jesosy malala fa tena hoe anisany onjy kelinao Jesosy misaotra sahady Jesosy amin'izany valim-bavaka menao anay sahady izany mangataka koa zay Jesosy amin'ireo namanay mety hoe any amin'ny hopitaly any nareo havanay ianao lejery azy ireo tsirairay avy Jesosy malala nasitran'izy ireo reo satria ianao sady mahafaka na retim-panay na retim-po Jesosy malala tsy sitranao zany Jesosy misaotra ranay izay an-danitra dia raha misy zavatra tsy voatony ny vavaka Jesosy ketarao mahasoa dia petraka eo am-pelatananao zany fanao rany any nederany aja vonaitra toloko manjakizay aleluia amen Halleluja. Mankasitraka arana vavakataka tao anatin'izay vavaka matsiro be mamy izay nentinao nanomboana ny fotoana izay. Dia Jesosy hamaly fitianao dia mitombotra mitombo fahasoavana dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Tany Tompo Maria Hortensine any Koety Razana Monique any Koety Jesosy Mpandresy nabavy-mihaza any Madagasikara tonga soa Yama any Koety tany Tompontsika menakavy. Halleluja. Andao alohantsika hira anankiray dia aoriana ty hira ty tsika hiany tenin'Andriamanitra izay hoentitra nabavintsika Marina Tiana any Kanada izy nitondratsika anaty tenin'Andriamanitra androany dia andao ary mino finaritra tsika rehetrarehetra hieno izy tsika. Halleluja. Mino finaritra ataontsika tsara be ty hira ty efa navita mivavaka maraina any koa moa izy ty fa tany ampiasana nainao izy zay tena tiako be zany izany fa zay tsy maintsy averiko izy hariva. Halleluja. Dia atolotra tsika ampitiavana be ary ty ny fiainana an-tany. Halleluja. Zay ny titran'ny hira Tarora Masinitosy no mihira azy. Mino finaritra daholo ary tahiny Tompo. Rai su
Halleloia, tena tsara be le hira, tena tsara le hira. Soratsika an'Andriamanitra zany izy zany a. Raiso ny tanako Jesosy, halleloia, raiso ny tanako Jesosy. Tsara. Hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Raha misy mbola tsy voarabako aloha, Selina Rosemena fanarabaiko Ingrid Solo tahiny Jesosy eto France izy, tahiny tompo ihany koa Bojildany Koety. Zay ihany ngamba sisa mbola tsy voaraba teo a. Alléluia. De Jonathan koa avy any Allemagne fa tsy avy any Allemagne. Soa me fanarabaiko teo a, raha afaka nanako moa tsy ambaka an'izany. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra ndao ary a, hitra amin'ny ten'Andriamanitra tsika. Ten'Andriamanitra zay raha tsika amin'ny ranabavitsika. Marina Tiana avy any Canada, izy a nitozika ny ten'Andriamanitra amin'ny ten'Andriamanitra. Vita moa ny toroteniny a, dia miverineto ny tena koa, mamelapelatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary mino finaritra daholo isika rehetra. Marina Tiana, anao a ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera, tahiny Jesosy tsika rehetra. Matio 4:4-7. Fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy malala dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Ry havana, ny teny hoentiko amintsika anio dia hitantsika ao amin'ny Matio 4:4-7 izay manambara amintsika ny fahatongavan'ny andro farany. Voalaza fa amin'izany andro izany sy ora izany dia tsy misy malala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Teny notenenina teny Getsemane nambaran'i Jesosy fa mila miambina, mivonona sy mitandrina isika amin'ny ahatongavan'ny farany. Ho antsika mino an'Andriamanitra mila mitandrina mandrakariva amin'ny olona, indrindraindrindra ireo izay miteny fa ho betsaka ny mpaminany sandoka hoy Jesosy. Mila mivonona andro aman'alina amin'ny fahatongavan'izany andro izany sika. Manararaoto, manao soa, mitandrina ny didy rehetra ao amin'ny Baiboly, mitandrina ny fontsika adio. Mila ihany koa isika tsy mangatsiaka satria izay maharitra ihany no vonjena.
Amin'izany ora iaviany izany mantsy dia vita tapitra ny zavatra rehetra, na vonona isika na tsy vonona, ka raha tonga ny fotoana dia izay ny farany. Miambena amin'ny fiainana ny tenin'Andriamanitra, miambena amin'ny fomba fitafy masina ary mendrika, miambena amin'ny finoana, miambena amin'ny fibabahana isan'andro, miambena. Aza mieritreritra hoe tanora ankehitriny ka aleo mba hisotrosotro, hirevirevy fa tsy hanao mazera be eto. Tsy miverina indroa fa tanorano hoy ianao koa hoe tsy indroa aho no 70 taona ka aleo hiaina, dia ahoana raha amin'iny andro iny no ahatongavana izany andro farany izany. Zandry malala, aza miandriandry fa andao hiambina mandrakariva. Misy ihany koa miteny hoe efa ho 80 taona ihany aho izao ka tao masina foana, mandalo tety masoko daholo ny sedra sy ny zavatra marary rehetra, fa aleo indray mba hianatra hiaina, hisotro sy hijejojejo ary mba hiaina ohatra ny olona rehetra. Tsy arzoko malala, miambena ianao, aza variana na 2 sekondra mihitsy. Tsy misy amintsika mahafantatra ny andro iavian'ny ora, ka aleo miambina mandrakariva. Ho andreo izay tsy mihinana Andriamanitra na ireo izay antsoina hoe athée, ny zavatra azo ambara aminareo dia ny hoe tsy aleo ve mino ihany, satria tsy ho perte mihitsy ianao manao ireo zavatra rehetra ireo. Raha sanatria ka sanatria ary izay tena tsy hinoko mihitsy hoe tsy misy Andriamanitra, efa mba vonona ianao. Raha tamin'ny andron'ny Noa no jerena dia manentana izao hoe aleo ihany mino, fa ny tsy nino rehetra tsy tafiditra tao anatin'ny sambo, kanefa tonga ny safidrano dia betsaka no maty dibon-drano. Tsy ambara telo intsony izany fa dia notenenin' Jesosy ampahibemaso ary voasoratra, voamarika tsara ao anaty Baiboly fa dia isy ny farany, ka aleo isika rehetra miambina amin'ny vavaka, fibebahana, fanamasinana tena, finoana. Ry havana, izay no teny hoentiko amintsika androany. Inoko fa nanentana antsika hiambina mandrakariva izany teny izany. Alleluia, amen. Alleluia. Sotra betsaka andranambary mahaliana tiana tamin'izay teny izay, mampitandrina antsika indray. Alleluia. Mampatsiaha antsika indray ary fotoana iresahantsika an'izany indray ianao ary teny aminao hoe tsara fahatongavana mihitsy teny androany ity verset ity androany, satria dia mifamaofao ny fiainana izao. Ary ny mpianatra teto avakitsika dia ny fetomboan'io Matio 4:20 io ny Solomany dia nanambaran'i Jesosy ny andravanan'i Jerosalema sy ny aviany indray. Ny netomboan'io tantara io iresaka Jesosy rehetra dia alonga tamin'ny 9 vakiko nge ary vakiko aminao manontolo mazy ty Matio 4:20 ty fampaherezantsika androany. Matio 4:20 vakiko manomboka vakiko hatrany amin'ny farany mihitsy, hatrany amin'ny 9:15 angalatsika fampaherezantsika androany. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ary nipetraka teo amin'ny tendrombohitra oliva izy dia nanantona azy mangingina ny mpianana ka nanao hoe lazao aminay izay andro hatongavana izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao. Tsy nisy olona niona tamin'i Jesosy ka mba nanontany zavatra tahaka izany ry havana malala. Mahavariana ny olona isaky ny mifaina amin'i Jesosy dia izao ny zavatra masaka ao anatin'ny sain'ny olona. Za marary ny ankizy lahako,
za mitsidra, za tsy mahita, za nona, za mangetaeta, za mangirifiry. Tsara ny mihaino amin'i Jesosy dia mitondra ny aretinao ianao, mitondra ny olana ianao, ho amin'izany ange ampahany. Alleloia. Ampahany zany amin'ny zavatra izay tokony ataon'i Jesosy. Ary Jesosy dia mpizara fahasoavana. Ary fahasoavana daholo zany hoe ianao sitrana amin'ny aretina, ianao tahiana Andriamanitra, ianao afaka mifatorana sy migeza. Tsara zany. Ny mpianatra efa nahita zany rehetrarehetra zany. Ny mpianatra efa nahita fahasoavana. Ny mpianatra efa afaka tamin'ny demonia. Ny mpianatra efa niala tamin'ny ratsy fanao. Ny mpianatra efa nandao zao tontolo izao. Dia teteny aminao ny mpianatra tsy niandry zany intsony hoe Jesosy marary misy ao amin'ny mpianatra Jesosy ao misy mpianatra niteny tamin'izay za Jesosy marary fa mba sitrana. Jesosy tsy manino ianao na mandeha amin'izao. Ampy ianao ny fahasoavako izy. Intelo mpianatra io nangataka an'izany. Hoy Jesosy ampy ianao fotsiny ny fahasoavako. Hitanareo ry havana, ny fiarahana amin'Andriamanitra dia misy dingana. Ataoko hoe misy dimension na misy niveau samy hafa. Ny niveau any ambany dia rehefa tonga mino amin'i Jesosy dia mikasika zavatra mikasika ny nofo daholo. Za Jesosy tena marary ny nofoko misy olana tia misy problème ara-bola, tia ohatry zao efa fanao mi-telopolo taona zay ny teto jamba tsy mahay miteny voan'ny andro be sisa sy ny sisa. Fa tena tsara lavitra, mihoatra lavitra noho izany ry havana, no manontany amin'i Jesosy hoe roviny ianao no ho avy. Ny olona nanontany ireo dia olona lefa niveau ambony amin'ny ara-panahy. Izany hoe tsy mieritreritra n'le nofo tsony, tsy mieritreritra n'leto tsony, fa tonga dia efa misaina sady hoe Jesosy lazao aminay roviny ianao no ho avy. Tsy manino meo famantarana izay ny amin'ny fiavinao sy ny fahataperan'izao tontolo izao. Zany ny zavatra tena tsara ny taniana Jesosy ry havana. Fa nasitranan'izany mandalo Jesosy dia azo zany. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fahafantarana roviny ianao Jesosy no avy. Meo anay ny famantarana, aza avelanao diso hevitra izay, fa lazao anay ny marina. Satria io fiavian'i Jesosy io no tena manomboka le tena izy. Io no tena manomboka le tena izy. Eo le hanomboka le mandrakizay. Na ratsy mandrakizay, na tsara mandrakizay. Anaotsika mba hanao tahaka ny mpianatra ry havana. Mety misy fanontaniana ao anatinao, rovina ary aty vao mba tena azo vady ohatra. Rovina ary aty vao mba tena ho afaka fanadinana. Rovina ary avy ho afaka amin'izao fahasairana ara-bola ohatra. Rovina vao mba ho lasa mpanankarena. Andaotsika amin'ny tany androany. Rovina ianao no avy Jesosy. Ampahafantarana fa inona ny tena zava-dehibe. Inona ny tena zava-dehibe? Possible afaka hanankarenitsika fa rovina Jesosy no avy. Mba ahafahantsika mamboatra sy miomana. Possible mety mbola manana olana antsika. Fa raha amin'ny fotoana ravan'i Jesosy misy ny olana itsika, io olana io mijanona eto amin'ny tany eto. Tsy mirarahana io zany intsony. Misy fotoana rehefa andeha ho aty andafy izay tamin'izany fotoana dia izay moa ry havana tena hoe tena tsapanay. Izany hoe Andriamanitra mihitsy miteny hoe mandeha any.
ny tena marina dia efa ela be talohan'izany zay tokony andeha aty andafy fa zao tsy resy lahatra mihitsy satria mbola nafinaritra sy nety ny fiainana ary anisan'ny tena tiako be dia tiako be mihitsy ny asako tany Madagasikara, ny fiainako andavanandro, ny fiainana amin'ny ankapobeny, amin'ny ara-nofo na amin'ny ara-panasa, amin'ny tiany amin'ny vady. Dia tsy entina dia mihitsy. Dia fa hitanay ihany hoe efa tena misy fanamasina ny bitsika mandehana hoe tokony handeha. Misy azany ao am-piangonana zay dia samy mandray tsodrano hoe mandray tsodrano. Fa zahako zay tokatrano hoe mandray an'izay tsodrano zay foana hoe andeha hitory, halleloia, andeha hitory any am-parany tatrany am-parany tany, andeha hitory, andeha lavitra, andeha hitory. Tadidiko mihitsy nisy olona niaraka taminay zay, nisy fizarana tsodrano tao am-piangonana eny am-bavan'ny mpanompon'Andriamanitra eny. Dia misy olona eto izay mpanompon'Andriamanitra angamba ny ataoko hoe roa taona talohan'ny nandehananay taty andafy. Dia tonga teny amin'ny bavan'ny mpanompon'Andriamanitra hoe misy olona eto izy mirahan'Andriamanitra andeha any alavitra, any andafy hitory tenin'Andriamanitra. Dia tonga izy le rahalahy anankiray le teo akaiko, satria taoriana izay mbola nisy tsodrano hafa ny tenako tao anaty faminaniana be zany. Dia tonga izy le rahalahy anankiray, rahalahy rado aleo omeko anao zay tsodrano zay. Any hoe ny olona zany samy teny samy mandray an'ilay tsodrano, fa izy tao dia niteny aleo omeko anao zay ozy izy fa zay andry an'ilay tsodrano aho. Dia taoriana zany dia hitanao mihitsy hoe misy zavatra manomboka mamily anao hoe andeha. Dia tsy nentina andeha mihitsy fa nisy olana amin'izay farany teo amin'ny asa. Mahatantariko anareo teto moa le olana le nisy an'le rangahy matetika amin'ny asa ilay dia misedra olana ny asa ny mpivarotra automobile ny Madagasikara. Tahiny toko Robertina Rarimalala, androany vao nahitana dia tahiny Jesosy ianao tonga soa, Tery Ralibenja koa tonga soa, Eliza Tsiala ihany koa. Matetika ny asa mivarotra automobile io teneniko anareo any Madagasikara io teneniko dia misedra olana matetika misedra olana ary betsaka ny olana efa nisedra iny. Jerinareo amin'ireny fotsiny hitanareo zao ny hoe tômobile very na Madagasikara. Hitanareo ohatra hoe misy tômobile hitanareo Facebook hoe very dia tratratsy amin'ny garazy ohatr'izao. Fa zany tena teneniko fa tsy mpanao ratsy ny tsy ho voatery olon-dratsy ny tompony garazy mipetrahan'ilay tômobile ireny. Nanana garazy mihitsy an-tany ary haiko tsara zany hoe tonga avany ny olona dia miteny hoe mba handoko tômobile avy ohatriny mandoko tômobile dia miditra anaty salle de peinture ao ny tratra ilay tômobile. Tsy le olona le tompon'ilay garazy no mpanao ratsy fa le olona nitondra azy tao. Be zany ny olona sedrainy ka nay dia nisy olana sedrainy. Ary le olana efa misy olana tsy indraindray ihany fa ohatrany tsy dia manina fa le olana izay ngeza be mihitsy satria olona mahita amin'ny fanjakana ao no nanana olana taminay. Dia le teneniko anareo hoe ny fitahany izay tamin'izany dia naovany resaka miodikodina be, manao taratasy dia tsy hita le olona le hoe rahalahy dia avy eo izay nitoriana hoe manao double vente ohatr'izany, tantara be mihitsy tamin'izay. Dia ohatrany hoe manomboka leo be zany hoe leo an'le fiainana eto ianao amin'izany ianao ry havana. Rehefa tian'ny olona fotsy ohatra mba misy tena nisy mba manahirana ny Madagasikara, ohatra ianao hoe mba ianao miezaka manao zava-marina fa misy olona ray fotsiny hoe mahafantatra olona dia tonga dia manao izay zavatra tiany fotsiny. Ohatra misy olona zao maka tômobile taminay taloha avy eo tsy fety aminazy dia tômobile dia tonga dia mananavina polisy izy dia tonga dia polisy ny tonga aminao dia resaka zava-rotra zany dia makaleo zany le izy. Dia ina zavatra tiako lazaina dia anisan'izay problème izay amin'izay anisan'ny nanosika anay sy doranga andefa tena zao foana ve ny zavatra iainana eto nefa le izy amin'io le antson'Andriamanitra efa tena miantso tena renao mihitsy misy hoe mandehana fa tsy mety resy lavitra natosika Andriamanitra tamin'ny problème. Dia ina moa zany tiako tenena anareo, nisy tômobilinay lasan'olona alain'le rangahy io tsy hoe nalainy fa misy rangahy tonga zany hoe hividy dia andotsy kelikely dia avy eo iny tsy hita intsony. Dia avy eo le rangahy anankiray amin'izay le mahitahita eo amin'ny fanjakana io zany ny tonga hoe rahalahy fa lasa daly izy fa alao fa tsy kesinao ny fampivarotra teo, alao fa atao le taratasy dia averina le taratasy dia ataovy amin'ny anarako.
resaka vovotra izy de aveo le ranga voalohany tsy hitatso de le faharoa eo am'zay mitory anay am'zay avy hoe lasa mifanetaratasi iny ny tena izy de le hoe zay nivarotra le tômobila taminy hoe le tômobila tsy nomena azy koa resaka ohatr'izay nitanjony olo io zany de zao sady azo an'le tômobilinay maimaimpona no mbola andoavanay vola vidiny tômobily io azonareo atsaina am'zany hoe tonga avany zany misy olona satria mahitahita eo amin'ny fanjakana mahafantatra polisy mahafantatra tsara tsy fantatra avy de misy tômobilinao de nitanjo fosiny tsotra ho lasany maimaimpona io mbola enao koa ny ando vola any aminazy amerina vola ony zany de nisy azany olan'zany de ao zany amin'io tena hoe reraky anao vezivezany amin'ny polisy tam'zany fa ny zavatra mitranga naviranay tany iny tômobily iny naviranay tany tonga ny fotoana andeha zay alatany zay mianakavy kely de inona moa zany tiako zany hoe tonga eo amin'ny europlaniny io anao anaty avion de tadidididinao daholo ny problème maro isan-karazany ny taninao ary misy problème ny ary tômobilinao ary misy problème misy karazana problème maro de rehefa tonga amin'ny europlaniny anao andeha andaon'ny firenena de renao mihitsy hoe any daholo am'zay ny problème rehetra avelako any reny ohatry zany angery avana zany angery zavatra riavana ny zavatra hitsango amin'ny fiaviany Jesosy ny zavatra rehetrarehetra teto amin'ity tany ty ny adi-tsaina ny alahelo ny tebiteby ny fiahiahinao ny amin'ny hoavy zany neto daholo maivanabe mihitsy de zavatra vaovao am'izay ny ainana alleloia ina moa tonga anatantarany zavatra be deabe lavabe teo eo amin'le hoe amin'ny fotoana tapotra ny fiainaneto na zany ianao maty na ny andron'Andriamanitra ny tonga ny fiaviany Jesosy ny tonga de za miteny anao fa reo zavatra rehetrarehetra nampitaitaina nangatahanao niazakazahanao za te hanambola za te ho sitrana rendritretrety tsisy dika miohatra am'zany hoe ianao hiakatra ary ny mpianatra ny zavatry ny nofo ny zavatry ny tany tsy natetra ny mpianatra tsony ny ainan'zany niaraka tamin'i Jesosy alleloia ratsindra lavatra manodidididi ny lohako ohatry ny zavatra rehetrarehetra efa nahita amin'ny mpianatra to daholo ny zavatry ny nofo ho an'ny olona mbola tsy nahita mpianatra efa tany amin'le stady hoe manontany ny fiaviany Jesosy am'zay tsy miraratsony hoe aiza ny nofo aiza ny azandrano tsy antsony ny problème fefany amin'ny hoe roviny ianao no avy efa hitanay reto fa roviny ianao no avy rehefa miona amin'i Jesosy ianao ry avana aza variana tsony am'izao andro zao hoe aiza ny mofo aiza ny azandrano inona no tafiana inona no sotronay aiza ny kapa aiza ny akanjo fa mba mindao any tanytsika hoe Jesosy roviny ianao no avy mefamantaran'izay ino ny tena zava-dehibe Jesosy namaly azy ka nanao hoe mitandrema fa andreo isy amitaka anareo fa maro no avy aminaraka ko iteny hoe zany Kristy ka maro no voafitany ary andeha ady filazana ady ianareo ka mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga zany nefa mbola tsy tonga ny farany aza matahotra aloha zany tsika voalohany indrindra isiteny tsy amitaka ozy izy maro no avy aminaraka iteny hoe zany Kristy de voalohany indrindra aloha mahita angambontsika na de tsika Madagasikara de misy olona mitonona ny tena no Kristy ary reny de zavatra mbola maivana be reny azoko tsika maky an'le ary amin'ny anina azavakiranareo mantsy tsika tsy tokony taitra am'ireny misy an'le lehilahy iny zao ny Madagasikara teny lanjaina mihitsy izy andeha zahako ny Kristy reny zavatra mampiomehy reny tsy mbola reny lazain'ny tenin'Andriamanitra zany antikristy ho avy zany tsy antikristy mampiomehy tsy ohatry reny mialatsiny fa reny zany mbola azo atao hoe mampiomehy reny ohatrany hoe raha mijery rona tsara zany tsika de reny mbola azo azany hoe dessin animé reny amin'ny ankizy tsy reny tsy mataitry zany reny zahako ny Kristy anavitra amin'ny Madagasikara tsy reny ny atao hoe antikristy reny ny antikristy zany de lehilahy anota anankiray afaka tonga de ampandoarika an'ity zao tontolo zao ty
ampandoarika ny rehetrarehetra, ampandoarika n'izao tontolo zao fa tsy hoe ny rehetrarehetra. Zany ny atao hoe antikristy zany, manana hery, manana fahefana, fa tsy lehilahy anankiray any Madagasikara mitomany mitezitra hoe tsy reny zany tsy matetra atsika reny, tsy reny tsy voaka, tsy reny ny atao hoe antikristy. Reny ny atao hoe olona somary efa mialatsiny efa somary tsy ao tsara tsony gambany reny. Azonareo? Fa tsy reny, tsy iny ny atao hoe antikristy. Zany antikristy zany dia olona manana fahefana te hanohatra ny Kristy. Zany hoe matoa manana fahefana te hanohatra ny Kristy dia manana heritreritra fa mitovitovy hery. Mianana heritreritra fa afaka hifanandrina amin'Andriamanitra. Azonareo? Ka tsy reny mihitsy zany tsy hoe misy olona miteny hoe zahako Jesosy, aviva zany ndray Jesosy, dia manao fihetsiketsehana eo daholo aty Afrika moa tena ahitana betsaka amin'izany, fa tsy reny no izy, fa mbola avo leta lavitra noho ireny. Ny antikristy dia ilay tena lohany anankiray dia vita apekohaka amin'izao tontolo izao. Azonareo? Nasoto izy antsika ihany, andre ady filazana ady ianareo, ko mitandremo, aza matahotra, fa tsy mbola ho tonga ny farany. Dia hitanareo ny zavatra mitranga, anomboka hiteny fepotona amintsika mantsy io. Ny zavatra mitranga tokoa dia jerenareo hatramin'ny oviana nefa nieritreretantsika. Tao tany Liban nisy fotoana nipoka ny pôro. Dia tena nieritreritra ireo hoe avy amin'ny alalan'io ny avian'ny guerre mondiale. Nisy ilay adiny tany Iraka, tany io any Syrie io, manomboka vetsiketsika ny Rosianina sy ny Ukrainianina. Hitanao misy ady manambana. Fa tena vana aza mbola matahotra aloha, mbola tsy tonga ny farany. Isy firenena hitsangana mery firenena, efa tonga zany Isy fanjakana hitsangana mery fanjakana, efa misy zany Isy mosary sororo tany amin'ny tany samihafa. Volaza mpandinika fa ny refin'ny ororo tany amin'izao iainantsika zao reny tany Turquie reny zao hitantsika tany Turquie. Hitantsika koa tany Madagasikara koa ary nisy. Tsy haiko raha nisy ororo tany moa tamin'ny nisy trano rava iny tsy tadidiko. Niakatra ny refin'ny ororo tany. Zany hoe tsy ohatry ny tany sady matetika mihetsika be ny tany zao no niakatra ny refin'ny fihetsehana. Ary isy mosary sororo tany amin'ny tany samihafa. Fa izany rehetrarehetra zany mbola tsy fiavian'i Jesosy, fa izany rehetrarehetra zany no fiandohan'ny fahoriana ho ny tenin'Andriamanitra. Fiandohan'ny fahoriana. Na ihany koa farari-piterana ozy izy dia sofanazavana kely ery ambany. Ary dia atonony amin'ny fahoriana ianareo ka ho vonondry. Ary ho ala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany dia ho tafotoana maro ary ifampiampanga sy ifankahala izy. Ary mpaminana sandoka maro hitsangana ka hanitaka ny maro. Eo no misy amin'izay ny mpaminana sandoka. Ny mpaminana sandoka zany dehibe. Tsy vola antikristy io fa mpaminana sandoka. Ny antikristy dia anankiray, fa mpaminana sandoka maro. Dia jerenareo fotsiny fa tsy inge miara-mandinika amin'izy. Miara-mandinika tsika hoe mahita benareo zao amin'izao fotoana zao mpaminana sandoka sa tsy mahita? Dia tena mahita. Raha aty Afrika tsika dia mahita be dia be fa miala tsiny ahy. Tsika tonga amin'ilay hoe mahasositra indray raha azo fa manenjika mpanompon'Andriamanitra. Fa io nge ry havana malala milohan'ny tenena dia dinihan'olo ilay zavatra. Ny zavatra rehetra hetsika ara-panangy hamarinina ao amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny dia fantatro hoe sandoka ty na izy ty na tsy izy. Azonareo? Jereo daholo ny adalàna, atao hoe adalàna ara-panahy izay mitranga aty ao amin'ny firenena afrikanina rehetrarehetra. Ao daholo nge mahita an'ireny zavatra be dia be hitantsika ireny. Karazana zavatra tena tsisy dikany, tsisy ifandraisany amin'ny Baiboly. Misy pastera mampandro ny mpin'ny vehivavy ao am-piangonana. Misy pastera misotro rano maloto
de tifira arora ampibo inona zao tika inona zao misy ao anaty baiboly ve zany misy le pastera le manasa tongotro ambony lohan'ny olona afrikanina dalo manaiky matao an'izany ary za manana mafy mihitsy any amintsika moa baranahany kely any le Madagasikara antsika sy mamily hoe viza miditra any fa za tena mitena reo fa manana mihitsy mbola ho tonga any Madagasikara reny tena adalàna be ara-panahy reny maro ihany ma tsy efa niditra ao Madagasikara zay ny fivavaha afrikanina jerinareo fotoam-bavaka ohatrany miady aman'olona mitoriteto ohatrany miady de mahavariana mihitsy tsy misy tsony zao fotoam-bavaka ka tsisy olona mitsipatsipaka atao ny devolo mitsipatsipaka ohatany aiza zany ny tena hoe fampimpivavahana aiza tena fotoam-pivavahana aza ho no aim-panahy am'izao hoe dramandra teto ohatrany zavatra mampatahotra ny ainanao ohatrany misy ady ohatrany misy hitandreo tsara misy pastera efa miteny hoe izy ony nomen'Andriamanitra nanao katitra ony izy sy ny devoly de nomen'Andriamanitra kopa izy fiziny na resy hitanareo zany pastera zany misy pastera manao an'izany de fomba fanesorany devoly to de raisiny mihitsy olo io de ingainy de atotony amin'ny tany manao to hoe miadony izy sy ny devoly de mitondra amina mihitsy reny hitanareo rehefa amin'ny boxe na amin'ny UFC reny le misy an'le ohatran'ny fekiby volamena be hoe na resy de mitondra le misy le pastera mandehandeha eo am-piangonana de zay olona misy devoly tsy ametrahana tany fa to de raika to de atotona amin'ny tany zany angerevana de mika alelosia mainina ny olona de falifaly ny olona fa maro ny mpaminany sambo isy mpaminany sambo ka maro hitsangana mitaka ny maro tsy mamitaka ny vitsy ny vitsy tsy de ilainy ny aza ny tiny le tonga de mamitaka ny maro ka mitandrema ianareo maro ianareo tia maro io mitandrema isy mpaminany maro sandoka hitsangana amitaka ny maro verina kely tsika ry am'le hoe ary atolony amin'ny fahoriana reo ka ho vonony ary hoarany firenena rehetra nareo ny amin'ny anarako ty hoe zatra kely teneniko anareo misy an'le manao talon de misy an'le manao baolina hono izy de zay mahazo an'le baolina aminy de vetsaka hitanareo hoe manao baolina tondra baolina izy any ambony alitara de mamitapika hoe baolina be da atapasy ny ampidiriny any ambony pilipitra mihitsy ny spesialité any de misy olona misy de olona de zay mahasambotra an'le baolina resaka ohatrohatr'izay le izy tantara fa zao aloha atolony amin'ny fahoriana anareo ka ho vonony ty aloha mizatra teneniko anareo misy zavatra maro tiako lazaina androany be de be mihitsy fa nefa mitandrintsika satria ampabe maso ny zavatra resahantsika fatakany tamin'ny 2020 de iverina ndray zay anetana fa hiarika zavatra mafimafy ndray tsika fa tsy mampatahotra anareo manao izy mbola tsy mahalala iverina ny passe sanitaire ny anarany hoe passe sanitaire mondial de ho fongarina daholo indray ny passe sanitaire ny olona vita vaccine sandry tapaka ny fandarantsika de rahapisindratsika mena fa tsy manino za fa tsy maintsy mena vaovao nareo iverina ary iverina amin'ny fomba tena mahery vaika lavitra noho teo aloha efa vita sady ny fifanarana ary nangingina atao anatin'ny roa taona tsy de nisy navelan'ny falifaly teny olona de tampotampoka eo am'izay tonga de ilaina tampoka ny passe sanitaire tonga de mila mivoaka mila manana an'izay daholo ary zay tsy manana an'izay de tsy manana arana hiditra hotsabona tsony ho voazakatsakana ny fivezivezizena ohatra ny tamin'ireny tamin'ny 2021 2020 reny fa mbola ho mafy lavitra ny olona anana io de tsy maintsy ny olona zay vita vaksiny nanetana anareo zay teaza manao vaksiny satria mariky ny bibidia ny vaksiny olaza ny ten'Andriamanitra fa ny amparany ihany
dia tsy misy ilay hoe tsy mahazo mivarotra, tsy mahazo mividy. Halleluia. dia iny zavatra iny amin'ny alalan'iny zavatra iny ny afahana mivarotra, afahana mividy, dia voakilasy anatin'izay daholo, tsy afaka hivezivezy, tsy afaka Apokalipsy 7:10 vakitsika zary lasa ohatrany hoe resaka manidina fotsiny ilay izy. Mialatsiny anareo tsy maintsy miverina amin'ny resaka an'izay satria tsy maintsy resahana ilay izy. Apokalipsy 7:10 ny amin'ny bibidia roa izay mpanompo ilay dragona. Andiny 20 ary navela nisena ny sarina bibidia izy mba hateny ny sarina bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety mekohaka eo anoloany ny sarina bibidia. Ary ny olona rehetra na kely na lehibe na manan-karena na ny malahelo na ny tsy andevo na ny andevo dia hampandraisiny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia anaran'ny bibidia na nisan'ny anarany. Indro fahendrena aoka izay manan-tsaina n'isa ary nisan'ny bibidia dia efa nisan'ny olona izany ary 490 no isany. Amin'ny alalan'io fandraisana an'io vaksiny io ny afahana manana an'ilay passe sanitaire na nanao ny QR code. Tsy ho ela na reny station service reny fandraisana fakalana carburant na ny fandraisam-bola sy ny sisa dia tsy maintsy ampiasana QR code daholo. Raha tsy vita vaksiny tsy afaka hanana an'ilay QR code. Dia teny aminao rehefa anisan'ny nirahira sy ny teny mafy an'izany zay tamin'ireny betsaka ny nanohatra, betsaka ny miteny hoe tsy marina izany ary betsaka ny pastera ny teny hoe ataovy vaksiny fa tsy resaka tsisy idirana izany. Zay dia niteny foana hoe tena aza manao an'io satria ao anatin'io hitondra antsika makany hamariky ny bibidia io. Dia zao hitantsika tsara izy ho mafy kokoa indray ny zavatra hitranga. Tsy haiko na fifandrifian-javatra. Fa zay raha mana dia mino an'Andriamanitra ary tenenay anareo fa hatramin'izay ny vavahanay dia misy foana karazana ohatrany hoe fanomanana an'Andriamanitra ny emeloha amin'ny zavatra izy io, isaoranay an'Andriamanitra izany. Rehefa izy zahatra hitranga eo amin'ny fiainanay dia matetika misy famantarana, misy zavatra mitranga dia jerenareo zay zao tena sahanay ny teny fa ho mafy ny zavatra hitranga, ny sakatsakana mbola ho mafy noho ny tamin'ny ny vacances d'été 2021 na 2020 ny amin'ity 2023 ty. Ary mahavarina nefa izay mijoro vavolombera aminareo izay efa vitany tamin'ny volana février ny réservation an'ny maison de vacances anay amin'ity taona ity. Any amin'ny toerana andehananay vacances any amin'ny 830 km miarany tranonay dia efa vita ny réservation an'ny toerana hipasenay vacances. Variana izay rehefa androany nisy ny antso. Ny antso ny tompona andraikitra anatin'io toerana fitsangatsanganana io hoe mialatsiny aminareo fa nirehatra ilay site tonga dia nisy firetana angezabe zany anatin'io site fitsangatsanganana io izay misy ny rehetrarehetra, misy ny plage, misy ny bungalow, misy ny hôtel, misy ny rehetrarehetra, misy firetana ka dia mialatsiny fa ho annulena ilay réservation. Réservation nataonay tamin'ny volana février tokony andeha zay amin'ny 13 août pour 10 jours nga misy izay vita ny réservation. Androany ilay izy annulé fa nirehatra io zavatra io, nirehatra dia tsy afaka mandray olona, tsy ho vita alohan'izay. Tonga zany dia annulé ny azy ny été 2023 dia eo amin'ilay party tena eo amin'ilay trano ny réservenay mihitsy noho ny rehatra. Toy izao ny teninay vady hoe fambara ho antsika io. Isy zavatra hitranga. Tsy ho andeha ho any zany zay.
tsy de tsy navelon'Andriamanitra very ny volana fa misy zavatra ao ambadika izany. Za miteny atsika mampahary anareo fa tolony amin'ny fahoriany tsika reto raha azony atao dia ho vonoiny mihitsy. Ary za teny anareo araka ny tenanareo be dia be mihitsy ny zavatra dinihana amin'izao fotoana izao ary tiana holazaina eto. Fa misy zavatra daholo ry avana ao ambadika ireo zavatra mitsanga sy mikorotana. Tsisy nalana ny zavatra mitranga androantsika. Fa ny resaka an'izany tena sarotra. Tsika anaty Zoom rehefa avy eo resaka zavatra maromaro aminareo izay rehefa anaty Zoom rehefa avy eo fampaherezatsika. Fa ny zavatra tiako hampahambara amintsika dia izao. Akaiky Jesosy ry avana. Tena ho avy ny farany ry avako malala. Ary tsy ho ela io. Atolony amin'ny fahoriana nge ny iainan'ny olona tsy anana an'izany ao aorianao raha izy fotsiny fahorianao tsika izay tsy manana passe sanitaire tsy manana droit harary. Na marary ary zany ianao marary ny nifinao dia ianao sy ny Jesosy nao sisa miasa io Ary amin'izany androany dia ho tafitohana marika ifampiampanga sy ifakaly izy ifampiampanga ny olona hoe nanao ito tsy manana an'izy. Ry zareo azy tsy manana an'izy. Ry zareo azy ohatr'izao. Ary izy mpaminany sandoka itsanga. Ary noho ny harebeany tsy fakatao mandalana dia hiamangatsika ny fitiavany maro. Dia jerenareo ny fitiavany maro. Ny fitiavana. Rehefa mafana ny fitiavana dia tianao be na ny manodidina anao. Tianao ny namanao. Tianao taka ny tenanao na ny fahavalonao tianao. Andriamanitra tianao. Fa noho tsy fakatao mandalana, inona zao ny zavatra mitranga? Tsy vomeve miredareda. Ny fialan'ny olona amin'ny lalàna. Firy zao ny mpanompon'Andriamanitra. Manao fampianarana mihitsy. Manohatra izay voalaza ao amin'ny Baiboly. Tsisy an'izany efa diovin'Andriamanitra zany. Reto avy ny verset milaza. Reto avy ny verset milaza. Fa tsy tokony zavatsy zany ny andro fivavahana. Reto avy ny verset milaza fa azo hanina daholo kay ny zavatra rehetra fa tsisy an'izany. Lalàna daholo ange reny revany. Lalàna daholo reny. Fa inona zavatra mitranga? Misy tsy fakataovan-dalàna fao be zany tonga amin'izao fotoana izao. Dia mitondra ino zany? Mitondra ny fangatsiahana. Mangatsiaka ny fitiavany maro. Lasa tsy tian'Andriamanitra voalohany indrindra satria olona tena vana izay tia dia hitandrina ny didiko. Lasa tsy tian'Andriamanitra ny olona. Mangatsiaka ny fitiavan'Andriamanitra. Noho ny tsy fakataovana dia mangatsiaka ny fitiavana. Lasa tsy tia. Na dia ny namany aza dia tsy tiany. Dia mirongatra ny famosaviana amin'izao. Mirongatra ny fifamonoana amin'izao. Jesosy fampianatra-tsika ity dia mifahavalontsika aza. Fa amin'izao navady andefomatra ary dia vonoana tsatoana ny antsy. Mangatsiaka ny fitiavana noho n'inona? Noho tsy fakataovan-dalàna. Satria izay tsy mitandrina lalàna dia tsy tian'Andriamanitra. Izay tsy tian'Andriamanitra dia tsy tia ny tenany. Izay tsy tia ny tenany dia tsy tia ny namany tahaka ny tenany. Dia mangatsiaka ny fitiavany maro. Fa hoy ny tenandroany izay mahatratra amin'ny farany ihany no vonjena. Dia vakiako aingakaingana satria lasa dia lasa ny fotoanantsika. Fa izay mahatratra amin'ny farany ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsarany fanjakana ity vavolombelona amin'ny firenena rehetra vao tonga ny farany. Koa rehetanareo mitsangana amin'ny fitoerana masina amin'ny fahavetavetan'ny fandravana. Izay nampilazana ny Daniela mpaminany. Aoka isaina izay mamaky an'izany. Dia aoka izay olona any Jodia handositra ao any an-tendrombohitra. Ary izay ao an-tampon-trano, aoka tsy hidina hakany ao an-tranony. Ary izay any an-trano, aoka tsy hiverina hakany lambany. Izao tsisy tsy mahalala tsika. Fa amin'izao fotoana izao, omena laka ary omena lanja ny homosexualité. Tsy dia teny an'izay zavatra izay ihany no ny antony manokana mba tsy hatapahan'ny fandarantsika. Fa izao omena lanja manokana. Ary lasa ireny olona ireny indray izao taloha ireny tena hoe fahavetavetana rehetra an'Andriamanitra. Menatra miteny an'izany tena feno. Izao indray ny olona mikitikitika an'ireny no fahavetavetana eo mason'ny olona izao. Hoe mahita an'ireny ianao dia ianao no mametsiny an'ireny dia ianao no diso. Taka ny hoe ianao manota.
efa andro farany ry havana miazakazaka ty fotoany ty. Anisan'ny anankiray amin'ny fahavetavetana mitsangana eo amin'ny fitoerana masina ny fampidirana fanambadian'ny lasiny vavy sy ny vavy eo amin'ny alitaran'i Jehova amasinina ny am-piangonana. Anisany tsy zay rery de dingantsika le vavahana mba tsy amrinina sy ny sisa raha misy manao aminareo hoe indro ty Kristy any 5:20 azaminareo fa izy Kristy sandoka sy mpanana ny sandoka hitsangana ka ny famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo atao na de ny olombe fity aza de votany. Riavana izy Kristy sandoka izy mpaminana ny sandoka tena aneo famantarana de tena gagy anao fa tena misy ny fanasitrana, gagy anao fa tena misy ny mirakla. Ary raha tsy mitandrina ny olona na de ny olombe fidy aza, raha tsy mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra de voafitaka. Ny atonga antsika tsy voafitaka ninninona na misy ataoko misy maty mitsangana azy eo, ny atonga antsika tsy voafitaka de fifikirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Fanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra ve izao zavatra mitrampo zao? Ho tarafitsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny voany ny alalanareo ny hazo ho Jesosy. De tsika riavana tsy taitaitsika. Jesosy efa nilaza fa tena izy Kristy sandoka mihitsy. De izy mpaminana sandoka tena aneo famantarana sy fahagagana. Famantarana lehibe sy fahagagana. Tena izy fahagagana. Ozy ny olona tsy mba mavita an'izao raha tsy Andriamanitra. Riavana ny devoly koa mavita, ny sandoka koa mavita. Fa ny ampatarana ho azy de ny voany ny ampatarana ny azo. Vo mendrika ny tenin'Andriamanitra be. Mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra be. De ozy ny olona nareo mitsara ivelany, tsy mitsara ivelany fa jerentsika le izy mifanaraka amin'ny endrik'Andriamanitra be ty olona. Mifanaraka amin'ny toe-po araka an'Andriamanitra be ny zavatra ity olona ity manao fahagagana io. Riavako mila mifantoka tsara tsika amin'izao fotoana izao. Akaiky ny farany. Ary ny tenin'Andriamanitra edy ny teny fantatry ny devoly fa akaiky ny fotoana de mandrosotsy Satana. Ary manao ny hevitra rehetra atafotoana ny maro. De tonga ny karazana fakapana maro. Ary za miteny anao, raha tsy mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra isika, tena tafotoana ny fakapana maro tsika raha. Ary za teny aminao, fa raha zao tsika ny tafotoana, aiza ny fotoana fahatsika miverina. Nareo izay efa mijoro tsara, tandremo soa lavo ny tenin'Andriamanitra. Nareo izay mbola tsy mijoro tsara, ndao hijoro. Fa akaiky ny andro ny tompontsika. Toizako ny tenin'Andriamanitra. Indro voalazako aminareo teo zany. Raha misy aminareo manao aminareo indro any efitra izy zaza makandry. Ino anatin'ny efitrano aza mino. Fataka niratra avy any antsinanana, kita avy any antrany alefa, de tahaka izany ny fiavian'ny zanak'olona. Fa izay toeran'ny faty, de any ny ambona vola. Fiavian'i Jesosy zany zavatra tsy takatry ny sainy zany. Tsisy afaky ny tantarany zany. Tsisy afaky ny aneho sary an'izany. Fa zavatra tena goavany zany. Ary raha voavaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro teo amazinina, ny volana hiazava, ny kintana hiraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro zany de hiseho amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka de hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary hita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy ny voninahitra lehibe eny amin'ny raha ho an'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenonany mafon'ny tropetra, de aniraka ny anjeriny izy, ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy any amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra. Zao zany amin'ny fotoana hevian'i Jesosy, miara tonga aminazy ny anjely. Io le nitorivo taminanao lamba bleu tadidinareo. Amin'izany andro zany de isehony amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. De hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kely sy voninahitra lehibe eo amin'ny raha ho an'ny lanitra izy. Ampanenona amin'izay ny tropetra. De aniraka ny anjeriny izy, anavina ny olom-boafidy. Iza ny olom-boafidy reo le atolotra amin'ny fahoriana sy vonoana ery ananonaniny ery. Zakivy ianao Zakivy ianao Ho avy mifanenjehana. Ary tsy tonga fotsiny ny olona namono olona reto Frantsa, ny narangaranga voalohany hoe kristianina iny olona iny. Inona
raha mandinikitsika no tena antony matonga hoe vo misy olona tratra nangalatra misy olona tratra nangala-paosy zao de matonga ao an-tsaintsika ve fanadihadiana mivoaka voalohany hoe mitratra zany hoe mpangala-paosy marina fa kristianina izy am'izay fotoan'izay tsika de mahita le ali-paosy ve ny zava-dehibe le ali-paosy ve ny tiana soratana sa le amin'ny maha kristiana azy jereo ny zavatra nitranga androany teto France alleloia misy lehilahy nanindro nantsolona tany Anesia anakaiky ny Suisse any zany tsontsondromony azy teo ny olona de zao ny filazan'ny mpanao gazety ity lehilahy ty de zao momba azy Syrianina nanambady suédoise zao mariana fa kristianina izy de za teny aminao efa nisy atoko-pivavahana anankiray no potehana talohan'izao ka zavatra mitranga de io atoko-pivavahana io no voatondro hoe avy amin'reto olona reto tsy ho teneniko le izy satria manahirana zao fiainantsika zao efa voapotika iny efa voaloto iny endrika atoko-pivavahana ray iny ary vo mijery ny olona ohatra reny fotsiny olona de fa tikazo azy any hoe kriko fa tonga indray zao ampidirinao indray kristianina ity lehilahy ty ravako miteny taminareo hoe tamin'ny 2020 miomany anareo fa ho tapaky ty fandarantsika ty miomany anareo fa votoana tsy azo atao tsony mitoreto amin'ny takan'izao fandarana zao za mitenynareo androany vo mime mafy zany zavatra zany am'izao fotoana zao ho hitatsika zany amin'ny fotoana tampoka ka tsy apozina tsy afaka mandeha tsony tsy alefa tsony zao fandarantsika zao tsisy tsony ny mpifandraisana vorazan'ny tenin'Andriamanitra nampanjenesina atsika fa raha hitanareo mitsangana amin'ny fitoerana masina fahavetavetanin'ny fandravana na toyany aoka zay any an-tendrombohitra zay anjodi anjositra any an-tendrombohitra izay any an-tavitrano aoka tsy hidinaka any an-trano samy mamonjy ny ainy ny tiana tenenina zany samy mamonjy ny ainy be ny zavatra ny zalaina tamintsika teto fa samy mamonjy ny ainy tehirizo zay voarainareo tany mafy Jesosy akaiky ny fampakarana ravana malala ary mianarana ny fanoarana amin'ny aviavy fa raha manaraka ny ratsany ka mandravina any amin'ny 20 zao ary mianarana ny fanoarana amin'ny aviavy fa raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina de fantatrareo efa akaiky ny lohatona de tahaka izany koa ianareo raha vohitanareo zany rehetra zany de aoka fantatrareo fa mbio ambaravarana izy azako aminareo marina tokoa tsy mba ho lany zao taranaka izao mandrapatonga an'izany rehetra izany ny lanitra sy ny tany levina fa ny teniko tsy mba ho levina Jesosy de niteny tsy fantatra hoe rovinao izy raha vakitsika le teny ranabavitsika vakindreo andiny faina amin'ny tepolo fa ny amin'ny andro sy ny ora de tsy misy mahalala na de ny anjen'ny lanitra azy ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany tsisy mahalala mandainga zay milaza hoe za miteny aminareo fa am'izao ka amin'ny 26 novembre 2023 no tonga Jesosy tsy misy mahalala an'izany na Jesosy aza tsy mahalala fa Jesosy kosa mahalalalala hoe misy famantarana raha ohatra zao teny aminareo hoe volana jona de miteny aminareo hoe ahoana ny ampahataranatsika fa raha ty andafy zao anao rehefa zatra miaina ty andafy ianao ka andeha toke nampatoriana andritra ny fotoana ela ianao de anomboka hitsivika ny volana jona de avoaka makeny an-tokotany ianao avoaka makeny an-dalana inona zavatra tonga de hitanao voalohany maniry daholo ny zava-maitso maniry ny voninkazo feno voninkazo ny an-dalana maniry ny ahatra feno raviny ny hazo mafana ny andro manomboka mihoatra amin'ny 20 degré ny hafanana taty aminay rehefa tafakatra 20 androany misy manao enregistrement araka ny teny ranabavy nina fa ty de sariko milaza anareo fa ho fafany ty fandarantsika ty rehefa zao fa ny zava-dehibe ngeny ava zany maha zava-dehibe manaraka life fa teneniko anareo ny tiako lazaina de zao raha hiteny aminareo hoe misy zavatra hitranga amin'ny volana juin fa tsy miteninareo hoe volana juin fa misy zavatra fotsy mitranga hitanareo to de fantatra hoe ohatsy ny volana juin tsika zany satria nahoana satria re daholo le sy famantarana Jesosy koa mba ohatry zany Jesosy tsy miteny hoe am'izao no avy fa misy zavatra mitranga ny devolo koa fa manomboka mahafantatra ny hoe efa tady ho avy izy zany
dia fantapitsika tsara le teto ny zanany taminareo teto ny zavatra rehetra efa tafatsangana ny fivavahana universel zao. Ho avy zao a ny krizy ekonomika ngezabe ahatonga ny vola anankiray ho atambatra ary hitsangana manoloana ny korotana maro isaky ny ierantany dia hitsangana ny gouvernemanta tokana. Dia voalazan'ny ten'Andriamanitra anke zany zany rehetrarehetra zany famantarana élément ananantsika daholo amanomboka afantarantsika efa akaiky izy ity. Tiako misy élément anankiray hitenin'i Jesosy anankiray manao hoe lazaiko aminareo marina tokoa izy tsy mba ho lany zao taranaka izao maro-patonga an'izany rehetrarehetra zany. Ahoana ary zany? Pasonareo tsaina hoe tsy mba ho lany zao taranaka izao ahoana ary zany? Dia zao ny zavatra fanazavana. Ny ten'Andriamanitra any amin'ny Salamy 120 dia miteny hoy Mosesy manao hoe Salamy 120:10 fitopolo taona ny andro ny taonanay ary raha tahiny mateza aza dia 20 taona. Nefa fahasasana sy zava-poana ny vonany fa mielina faingana zany ka lasa manidina izay. 70 hatramin'ny 20 taona zany ny moyenne ny tapavelomantsika entre 70 20. Raha ohatra zany mihoatra ny 20 dia efa tahiny tompo ianao zay. Tahiny tompo mihoatra. Fa 70 nenay zao any fianakavianay avy mamanay manana an'izao fomba izao. Tsy haiko na fomba nampanompo samby zany na fomba na malagasy tsy fantatro zany tsy malala. Fa ny aminay zao rehefa feno 70 taona ny olona maty dia tsy mahazo itomanina. Tomanina fa miafina. Fa ny zavatra atao mamono omby mihoatra ny 70 taona mamono omby dia tsy tomanina iny faty dia mamono omby manao sakafo be manao sakafo dia tsy mahazo manao akanjo mainty tsy mahazo misaona fa satria efa natratra ny 70 natratra ny teny fikasana tsy fantatro fomba versa moa zany fa zay any amin'ny fianakavianay tsy fantatro. Zany hoe 70 na 20. Ny raha jerenareo amin'ny Google raha manao statistika dia zao ny tahampahaveloman'ny jiosy ny israelianina dia mihoatra kely. Ny moyenne zany ny atao hoe ny azy ny taona ny saranisa zany ny fampatesa ny faharetan'ny israelianina anankiray dia 3 taona. Afaka marinareo zany misy an'izany daholo jereo hoe tapa ny moyenne ny faelavelon'ny gasy ohatra na ny amerikanina dia hitanareo fa ny israelianina dia eo amin'ny 3 Jesosy raha ny teny an'ity hoe amin'izany andro zany tsy ho lany zao taranaka izao io zavatra io dia nitomboka tamin'ny fotoana anankiray na fanjakana tanteraka ny Israely. Oviana moa nahazo ny fahaleovan-tena ny israelianina. Tsika zao malagasy karazan'izany tsika 26 juin. Ny 26 juin isotrano kely aloha azafady 26 juin 1960 tsika no nahazo ny indépendance atsika. Alléluia. Ny israelianina kosa dia tamin'ny 14 mai 1948 nanomboka teo zany lasa fanjakana Israely. Io tenin' Jesosy io lay hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany zao taranaka izao rehefa tonga zany rehetra zany dia mikaonty nanomboka tamina fanjakana any Israely eto amin'ity zao tontolo zao ty. Fanjakana rehefa nahazo fahaleovan-tena izy tamin'ny 1948. Ny olona zany raha teraka tamin'io nanomboka teo na olona le olona dia 570 taona zao le olona. Azonareo 570 taona raha amin'izao 2023 zao. Ny tahampaveloman'ny Israely nefa 3 taona eo. Zany hoe raha tamin'io fahaleovan-tena tamin'ny 48 io zany dia nisy olona tany ananinanina tany raha ny 570 sy ny entre ny 3 sy ny 570 dia eo amin'ny 20 taona eo. Dia tena aminareo firifiry taona eo ny olona no manomboka matadidy zavatra.
ny zazakely iny zany manomboka 4 taona ny zaza manomboka mahatadito hoe taditiko le zavatra ohatra zao. Raha zazakely voaminondro, zazakely 2 taona, tsy mbola tadidin'izany ny zavatra nitranga tamin'iny. Fa manomboka latsaky ny 10 taona, manomboka ny amin'ny 5, 4, 7 taona any dia manomboka mahatadidiny zany hoe way tamin'ny mbola kely efa hita tadidinao ve ny dadanao? Eo tsy nefa hitako ny tany tadidiko izy tamin'izany mbola kely. Zaho dia anisan'ny zavatra mba hisaorako an'Andriamanitra fa za manana fitadidiana tena ikagana tamin'izany ho an'i Jesosy voninahitra. Ankabery mamanay teneny fa za tamin'izany mbola 4 taona tany na 3 taona sy tapany dia misy zavatra nitondran'andro mamanay anahy toerana efa lehibe apatsivoka azy taty le nandeha tamin'io mbola kely ankabery mamanay tadidiko hatramin'le toerana nale sy ny zavatra nohanina tamin'izany hoe na salady dia le haricot vert dia eto le toerana eto amin'ny rano nanosy eto dia ankabery mamanay tamin'izay. Raha tiako lazaina dia izao. Nomboka tamina fanjakana ny zanak'Israely ho Jesosy hoe mbola misy olona tsy olany taranak'izany. Zany hoe raha ohatra zany ataontsika hoe tsika zao 2023 raha amin'ny 2033 na 2043 dia efa tena antitra loatra no mety tsisy velona intsony ny olona rehetra tamin'izany. Azonareo? Eto France zao efa misy an'ny fankalazana ny armistice dia misy an'olona niady tamin'ny 2e guerre reny efa tena tatabe daholo dia mihina fa reny zao aorinao efa tsisy mitsangana intsony. Fa ny olona tamin'izany dia mbola velona amin'izao. Hoy ten'Andriamanitra tsy mba ho lany zao taranak'izao tonga iny mandra-pahatonga ny fiavian'i Jesosy zany. Zany hoe tsika zany tsy afa-keritreritra mihitsy hoe 2035 satria efa tsisy amin'izany intsony, tsisy velona intsony ny olona amin'izany fa zao mbola misy velona. Zany hoe zao zany possible zany 2023 ohatra tonga Jesosy. Jesosy tsy mampatatra hoe roviana fa raha jerena zany zavatra rehetra zany possible. Ary za teteny amintsika manao hoe efa elangelavana zany hoe ho avy zany Jesosy. Teteny amintsika foana manao hoe ny Andriamanitra dia mijanona eo amin'ny isa fafito eo foana Andriamanitra. Andriamanitra nitsara tamin'ny andro fafito ary Andriamanitra koa dia eo amin'ny isa fito foana Andriamanitra mijanona. Tarapatantsika aloha izay mbola tsy mahalala fa nanomboka tamin'ny andron'ny Adama ka hatramin'ny andron'ny Noa 2,000 taona izay. Dia nanomboka teo amin'ny andron'ny Noa mandra-pahatonga an'i Jesosy 2,000 taona indray, 4,000 taona izay. Nanomboka tamin'i Jesosy teraka io mahatonga antsika manisy hoe tamin'ny 1976 taona taoriana an'i Jesosy teraka. 2023 zao zany tsika 2023 taoriana anaty an'i Jesosy. Raha 2000 ans teo amin'ny Adama sy Noa 2000 izay. Noa sy Jesosy 2000 fandroana 4000 izay. Jesosy hatramin'ny taona 2000 6000 izay. Ny andro iray nefa ny 1000 taona toy ny andro iray amin'Andriamanitra. Zany hoe raha 6000 zany 6000 ans eo anatrehan'Andriamanitra 6 jours ireo satria ny andro iray toy ny 1000. Zany hoe nanomboka tamin'ny 2000 l'an 2000 teo zany tapitra ny 9 taona, tapitra ny 9 andro azafady. Nanomboka tamin'ny taona 2000 zany miditra amin'ny andro fafito sika. Zany hoe amin'ny taona 4000 zany dia tapitra ny fito. Fa ny fito nanomboka tamin'ny 2000 taona 2000 nanomboka miditra 2000 andro amin'ny ray maraina zany amin'ny 12 azafady tamin'ny 31 décembre
31 décembre 1999 1er janvier 2000 amin'ny andro hoaniny io a amin'ny tsy le calendrier atsika iny a fa amin'ny calendrier jios zany hoe taty amin'ny volana marsa taona 2000 zany a lalilalina kely le izy fa miaratsiny a no nanomboka nanitsaka ny fahafito andro isika ny fahafito arivo taona zany hoe amin'ny fotoana rehetra efa andro fahafito foana io ary efa nitoriana tamintsika teto fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty zany irana tamin'ny andro fahatelo e tsisy afaka manamarina fa za mino fa voatsidika ny andro fahatelo amin'ny 12 alina sy 1 minitra dia efa andro fahatelo mety tamin'ny 12 alina ange Jesosy no nitsangana nga iverinao fa andron'Andriamanitra ny itsanganany zanany iny tsy andriny ka raha tamin'ny 2000 tapitra ny taona ny andro fahenina nomboka zao tsika ny 13 taona ny ainatsika zao zany 2000 mars 2023 azy efa famondrapon'Andriamanitra sisa efa tokony tapitra tao anatin'izay zany a tonga ny andro fafito tonga ny fitsarana ary any amin'ny apokalypsy Andriamanitra tsy miresaka fa tsy io sifra fito io fa orina fito taona fana fito fiangonana fito eo amin'io fito foana Andriamanitra ka zany tena atsika efa anatin'ny fito tsika zao tsy malalitsika inona no mety mbola andrasan'Andriamanitra na mety roviana fa ny zavatra azo kilazaina anao efa anatin'ny andro fafito tsika zao tsy fiomanana tsony zany ny omanitsika talohan' zany lava moa fotoana fa naika dia fa film kely amintsika fa ataontsika amin'ny andro hafa efa lasa dia lasa ny fotoana fa zao ry avako manalako lava be ty fampianarana ty raha hoe ny zavatra tiana lazaina rehetra mifandraika ao anatin' zany ireo zavatra hitantsika ireo nahita zao nareo fa ho avy ny fotoana tsy hoe rehefa vita ny fanandramana fa ho tsofohana pisy ny lohan'ny olona efa tsofohana pisy ny anaty atodo dia lasa mahery lavitra daholo tsika mahery noho ny ordinateur afaka mifanenana amin'ny ordinateur calcul zany tsisy zany angeravana fa fandrafinan'Andriamanitra daholo ange zany revana tahaka ny hoe tsy ampiny nataon'Andriamanitra za teteny aminao fa tsy ho ela tanteraka ny bokin'ny Jakoba Zakaria azafady somary mandingana kely satria misy verset maromaro nomaniko nefa tsy vita vetivety ny manomana an'ity fotoana ity ny mitory an'ity zavatra ity Zakaria 7:7 andiny 7 ho ten'Andriamanitra andiny 7 amin'izany andro zany dia tsisy mazava ary mamirapiratra tsisy etsony fa isy andro ray izay fantatra Jehova tsy andro nalina nefa raha ariva ny andro dia isy mazava intelligence artificielle aux éléphants fa tany tompoana ny babino éléphant to miditra amin'ny intelligence artificielle tsika zao miditra amina karazana dingana ambony ary za miteny anao fa tiany ny elita n'izao tontolo zao ny olona tsy todika amin'izany Andriamanitra zany dia tahaka ny olona nentin'Andriamanitra anompo sy ekoaka aminy mitondran'ireo olona ireo ny olona rehetra ekoaka sy anompo azy misy olona tsy ho azony amin'izay nefa dia ny olona izay mbola mifikitra amin'ilay lehilahy marina anankiray dia Jesosy Kristy reo ange le voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra ireo zanaka sisy ry abana mampairanao androany marita Jakoba 5 ampaherezako anao maraparanantsika ny fotoana raha alimbavaka tena ataontsika ty tena mety nitoizantsika io fa mbola maromaro zavatra hojerentsika anaty zoom rehefa aveo Jakoba 5:7 mareta koa ianareo mampahereza ny fonareo efa mbi akaiky ny fiavin'ny tompo akaiky Jesosy miambena mareta ekeko fa misy ny ady ekeko fa mandalo olanatsika zay io zao misy olana kely zay tolotolomina kely menakavy kely zay le olana fa napakevitra mihitsy zay vaty avelao io ndao avelatsika io olana io andao hibanjina ny Jehova ndao hibanjina ny andron'ny Jehova avelao io
olan'izany ny avana tsy problème zany ny olantsika rovinanao Jesosy no avy inona ny famantarana Jesosy andraotsika tsy ho varindrina ry havana za manentana anareo mihitsy asa hoe variana hoe hitady vola ahoana ny fiainana aiza ny sinsisa sy ny sisa fa mijerena manodidina atsika ndao jerena ny manodidina atsika fa misy zavatra mihetsiketsiky ao fa tsika tokony manokatra ny masontsika anokatra ny masom-panahytsika tonga eo amin'ny fotoan-dehibe voalazan'ny tenin'Andriamanitra isika dia le nitenenina tamintsika toe tonga ny fotoana tsy ahafahantsika mivarotra sy mividy tonga ny fotoana fampahoriana misy amintsika mety alefa ny amponja noho ny amin'inona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ho halan'ny olona rehetra nareo ny amin'ny anarako aorianao miafina zany olona hiteny zany hoe za kristianina aoriana kely eo hiafina zany hoe olona mitoriteny zany ary lazaiko aminao fa raha sivatra voalohany zao fandarantsika en ligne izao fa bokin'ny Jakoba teny ampahelezako anao androany halleloia mahareta efa mbiakiky mahareta ho ny ten'Andriamanitra mahareta nareo dia mampahereza ny fonareo nareo ihany mampahery ny fonareo za Jehova hijoro avy ianao Jesosy za hijoro halleloia aza kivikivy miomana tena tehirizo zay voarainareo tehirizo ny tanymafy zay anananao mba tsy isaka ny satroponahitra tsy mitovy amin'ny talohantsony ty ozy ny olona efa ela na inoko an'izay eny fa za koa mbola teteny aminao ao amin'io Matio 24 iny avana maranako azy satria mitody finganiko ary ambany ery edy izao andiny fa 7:30 tahaka tamin'ny andro Noa dia tahaka izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona fa tahaka tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny safotra any dia ninona sy ny sopy olona napakabady sy namoaka ny apakana mandra-piavy ny andro idirany Noa atao amin'ny sambo fiara resaka momba zany tsika amin'ny sabata resaka momba ny sambo fiaran'ny Noa io tsika amin'ny sabata tsisy taitra ny olona mitory ny mpitori-tena fa tsisy taitra ny olona ho avy Jesosy tsisy taitra ny olona fa za miteny anao fotoana tokony hidiranao anaty sambo fiara zao ravana ko amin'izany miambenareo fa tsy fantatrareo ny andro ivin'ny tomponareo nefa ko fantatrareo raha fantatry ny tompotrano ny fiambenana amin'ny alina dia zay aviany mpagara dia niambiny izy ka tsy navelany tramin'ny tamy iny ko mimana kosa nareo fa amin'izay oratsy ampozinareo ny avin'ny zanak'olona aleoko lavitra mahita olona aleoko lavitra mampitandrina nareo foana mety ho avy Jesosy lalina mety ho avy Jesosy amin'ny 2023 ty dia miomantsika dia mety hitentsika sy saiza koa tamin'ny 2021 tsika fa ny tena zany hoe ho avy Jesosy saiza koa ary zao totsy tonga fa mbola mitenao indray mbola ho avy izy ary efa mety ho avy izy amin'ny 2023 ty mety ho avy izy amin'ny farany volana mety ho avy izy ranona ko tsy apozina nge ko tsy alao miomana ny tsara fimanana ihany ry avana no afaka hiatrika dia aza mba variana amin'izany ianao na tsy solafaka amin'izany hoe efa ela nainona an'izany fa mbola ela vao tonga Jesosy fa aleo aloha mandeha kely fa za tetenanao sao amin'ny fotoana iny ny tonga Jesosy mijaly lavitra ny olona tsy nivavaka tsika raha tsika tsy tafakatra ry havana indramiko tenin'ny olona hitako nisy nitondra le rangahy tantarako anareo hoe nanoratra soratra teny amin'ny arabe ny tenany hoe tsy manana zavatra be dehibe ho tenenina aminao fa tsotra fotsiny ny teniko aminao avy Jesosy akaiky Jesosy zay koa ny teniko aminao amaranako azy androany be ny voalaza teo fa be koa mbola tsy ampy fa tsotra raha ho fehezana miomana akaiky Jesosy dia antsoantso aho hoe efa ho avy Jesosy mety ho izy ianao hoe zay foana ny ianao fa mbola tsy leo amin'ny teny aminao hoe tena ho avy Jesosy eno iritsika rehefa aveo fa andalona misy aminareo tapitra ny toriteny lasa ny fotoanantsika olona roa raha misy olona roa manam-paniriana izara fahatsapana dia isoratako iny ny kantoko afaka miantso nareo raha misy aminareo maniry izara fahatsapana dia isoratako iny akiradio andramoka izao afaka miantso amin'ny messenger nareo dia ndao sitsika fizarana fahatsapana kely olona roa zay miantso eo dia ampidiriko mivantana eto iza no manana-faniriana izara fahatsapana inona ny voarainao tamin'ny toriteny androany inona ny nahakasika anao inona ny mety nandona ny fonao dia ndao resahantsika eto 1 minitra ihany no ahafahanareo miteny an'izay hoe inona ary ny fahatsapana mba voarainareo
tamin'ity androany itya dia hiditra amin'ny hiritsika sy ny vavaka ao aorianan'izay. Misy ve izy ara-pahatsapana ary miandry apelitsika raha tsy misy dia tonga dia eno hira moa tsika fa raha misy dia tonga vosoma tsara anaty appel akiradio andramoka izao ny compte koa dia afaka miantso raha misy izara fahatsapana. Alleluia. Inona ny voarainareo inona ny tena mba nahakasika anareo zany rehetrarehetra zany afaka zarainareo anazy fizarana fahatsapana daholo. Alleluia. Mino fa nampairanareo ny tenin'Andriamanitra izay niresantsika teto androany. Raha tsy misy antso tsy maninona ihany koa tsy voatery misy fizarana fahatsapana ataotsika to dia eno hira tsika dia ataotsika iantso hoe mangeravana zany miaradia dia mateteanao koa faly aram-bahoany ianao faly aram-bahoavy eny amin'irao lanitra Jesosy dia entsika miara-miakatra daholo dia tahiny Tompo ary isika mianakavy. Amen. Yao mi sinumba matena